Ny azony vankolakana dia tsy fiangonana fa iraka natsangan Jesosy Kristy avy any Nazareta ho fampiorenana ny finoanao an'ny fahatokiana ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahaiza-manaony. Ny azony vankolakana anampy anao ny fotoana rehetra, vonona ny anompo anao satria mpanomponao amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra azy. Asa fanompoana fampiorenana ny fiara-miasa ny fiangonana rehetra ary misokatra ho amin'ny asa fitoriana ho amin'ny fampiombonana ny tenan'i Kristy ho iray mba ho tanteraka ny hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Ho tain'Andriamanitra. Aminao zay rehetra tonga teo amin'ny fanatrehany tsy toa nahafahany afopozy nangeta etazy ary amin'ity takarivo ty, halleluja, amin'ity takarivo ty ho angasiasy eto Satana satria tafavoaka ianao fa dobo izy androany hariva. Jesosy misaotra fa ianao manatanteraky, ianao nanao ho anao voninahitra mandrakizay. Torinao andro any hariva amin'ny anaran'i Jesosy, torinao andro any hariva amin'ny anaran'i Jesosy.